mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valomirahabantsika ry avako malala tratry ity talata fa 7 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry avako dia ny bokin'i Jeremia mpaminany. Jeremia toko 1:30, Jeremia toko 1:30, andiny 1:30 ka hatramin'ny andiny 4:30 amin'ny anaran'i Jesoa. Indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy tany Egipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko. Nefa izao ny vadiny Jehova, fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany androany Jehova dia ataoko an-tsainy ny lalako sady hotsoratako ao am-pony, ary zaho andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala an Jehova, fa samy hahalala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoy Jehova. Fa avelako ny elony ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Faminaniana ny amin'ny fiaviany Jesosy sy ny fanahy masina hitoetra ao anatin'ny olona ry havana, ity Jeremia toko 1:30 ity. Faminaniana ny amin'ny fanekena vaovao ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Ny atao hoe fanekena na berita ao amin'ny testamenta taloha dia karazana voady na karazana andraikitra izay nitakin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ary io fifanekena antsoina hoe berita io dia fifanekena izay samy manana izay tandrify azy, na Andriamanitra izay nifanaiky tamin'ny olombelona, na ny olombelona izay nanaiky hanao ilay fanekena tamin'Andriamanitra. Izany hoe karazan-drazany mitovitovy zany hery ilay mifanaiky sy mpifanaiky. Ny teny hoe berita moa raha vaky teny dia hoe mihinana, izany mitelona. Ny votoatin'ilay fanekena zany dia ny hoe ilay zavatra hifanekena amin'Andriamanitra dia manjary zavatra iainana, zavatra mahavelona, izay le hoe iainana, izay le hoe berita, fanekena. Ary isaky ny misy fanekena mandrakariva ao amin'ny testamenta taloha dia tsy maintsy arahana zavatra hohanina na arahana sakafo. Ilay foto-kevitra dia tsy nifoana ny testamenta vaovao akory hoe rehefa tonga ny fanekena vaovao aty amin'i Jesosy, ohatra ny faneken'ny Paska, ny Eukaristia dia zavatra hohanina. Ny Eukaristia dia anteny Jesosy manao hoe ity ny fanekena vaovao izay alatsaka ho anareo na atao anareo dia hoandro raiso hoandro zany dia tsy inona akory fa zavatra hohanina ihany. Fa saingy izay nasamy hafa ilay fanekena taloha sy ilay fanekena vaovao dia ilay fanekena vaovao dia Andriamanitra nifanaiky tamin'ny olona izay tsy mitovy hery, tsy mitovy hery. Rehefa mifanaiky mantsy mandrakariva dia mitovy hery hotsika teo, ohatra hoe tahaka ny mpivarotra sy mividy dia mitovy hery, na mpanofa trano sy ny tompo-trano dia mitovy hery, samy olombelona. Fa aty amin'ny fanekena vaovao, eny hita ihany zao amin'ny testamenta taloha, fa miharihary izy amin'ny testamenta vaovao le hoe Andriamanitra nifanaiky tamin'ny olombelona dia bitika dia bitika dia bitika nefany lay nifanaovana fanekena. Itsika olon-dehibe raha mifanao fanekena amin'ny zazakely mbola azo lazaina hoe mifanakaikikaiky ihany zany. Fa Andriamanitra nanao fanekena tamintsika olombelona aty amin'ny testamenta vaovao, hatrany amin'ny testamenta taloha ara dia tena tsy mifanaraka mihitsy ny habe. Andriamanitra lehibe dia lehibe dia lehibe, ny olombelona bitika dia bitika dia bitika. Saingy izao no mahasamy hafa azy. Aty amin'ny testamenta vaovao dia mazava fa Andriamanitra no anatanteraka ilay fanekena eo amin'ny toerana misy antsika. Zany Andriamanitra zany nanao fanekena tamin'ny olona, saingy mbola Andriamanitra ihany no anampin'ny olona ahatanterahan'ny olona ilay fanekena. Ary zay dikan'ity hoe fanekena, hanao fanekena vaovao. Ho avy ny andro anaovako izay fanekena vaovao, ka ilay fanekena vaovao izay ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo dia zao tsy tahaka ny fanekena taloha, izay tsy vitan'ny zanak'Israely mihitsy. Tsy vitan'ny zanak'Israely mihitsy ny fanekena natao
tamin'Andriamanitra satria Andriamanitra olombelona ny olona raha teo lay zavatra nitakian'Andriamanitra de zao tsy vitan'ny olombelona mihitsy zay mahatonga ny Paoly ny teny araky ny teny faminanizy Isaiasy sy Jeremia raha teo manao hoe samy nania avokoa izy rehetra naniny olombelona satria tsy nahavita ay fanekena zay ny fanaovana tamin'Andriamanitra dia iny Andriamanitra fa anao fanekena vaovao de izy Andriamanitra ihany no hatanteraka na hanatanteraka le fanekena eo amin'ny toerana misy antsika de izy manao hoe izao zany fanekeny zany voalohany indrindra de zao ilay lalàna de ataoko ao am-pony hosoratako ao am-pony ary ataoko ho ao an-tsaina nahazatra ny olombelona tamin'ny andron'ny zanak'Israely de le lalàna inivelan'ny olombelona anivelan'ny olombelona lay lalàna ary satria anivelan'ny olombelona lay lalàna de zao manjary toy ny hafa noho ny olombelona rehefa anivelantsika de zavatra misaraka amitsika zany tsy momba ny tenantsika zany fa rehefa ao anatitsika kosa lay lalàna de momba ny tenantsika izany toy ny tanana toy ny tongotra toy ny maso zany hoe lasa toy ny taova zavatra ao anatitsika zany lay lalàna no zany de izao zavatra tonga tsy afaka misaraka amitsika zany lay lalàna tonga iainatsika zany lay lalàna tsy hoe berita fotsiny hoe zavatra hoanina ka mamelona le izy fa izao tena zavatra zay momba ny tenatsika mihitsy tsy afaka misaraka amy tenatsika miarabelona amitsika zava-baovao zany revako malany zany toetsainy zay entin'ny testamenta vaovao zany ary io no mahatonga ny tompo nanafatra amy jaona toko tebeny folo faefatra ambiny folo eny atraty amy faina ambiny folo azy raha naresaka momba ny fanamasina izy hoe ny fanahiko o Jesoa na ny fanamasina zay raha iny ray amin'ny alalako de hitoetra ao anatinareo ka mpianatra anareo zany hoe lay fanekena vaovao zany de manjary tonga tsy zava-baovao amitsika Andriamanitra tsy zavatra ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra de zavatra iainatsika ary ny fanamasina de mibitsika atao anatitsika ka mahatonga atsika tia ilay didin'Andriamanitra revako malala zava-baovao zany notsika teo raha mita amy testamenta taloha zava-baovao satria manjary tonga fanekena vaovao lay fanarahana sitrapon'Andriamanitra ary tonga mpanompon'Andriamanitra zay mahay mankatony sitrapon'Andriamanitra isika raha ohatra ka ho ny filazan'ny testamenta taloha azy ohatra familaniana Ezekiely ny hoe fahavalon'Andriamanitra isika satria lavitsika lay didin'Andriamanitra fa rehefa tonga ato anatitsika kosa lay didin'Andriamanitra soratana ho ny filazan'ny Jeremia de tonga lay teny marina lay tenin'ny Jesoa tanteraka lay tenin'ny Jesoa manao hoe tsy ataoko mpanompontsony anareo fa ataoko hoe sakaizy anareo tonga zanak'Andriamanitra ary anareo ho Jaona voalohany toko fahatelo ina ny akon'izany ry havako malala ina ny akon'izany hoe soratan'Andriamanitra tompontsika ny lalàna soratan'Andriamanitra totsaitsika ny lalàna ary tsy misy ampianatra ny namantsony manao hoe mahalalàn'Andriamanitra fa lasa ny rehetra de tonga mahafantatra an'Andriamanitra samy halala avokoa ny zava-rehetra inona ny akon'izany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay sy ny akon'izany eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina zavatra anankiroa iavako ny akony voalohany de izao rehefa ao an-tsaitsika io lalàn'Andriamanitra io rehefa ao am-potsika io lalàn'Andriamanitra io rehefa samy mahafantatra an'Andriamanitra isika de nateraky zany voalohany ry havako malala de zao lasa iainatsika sy fantatsika ny tokony atao itsika mety mieritreritra manao hoe mandeha ho azy amin'ny olona nge mahafantatra ny tokony atao e tsy ry havako malala ny zavatra mahamaika voalohany indrindra ny ratsy de ny manakona ny fahafantarantsika an'Andriamanitra sy ny manakona ny fahafantarantsika ny lalàn'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra perikova tamin'ny alahady lay filazantsaramasina araka ny marka toko fahadimy lay Jesoa zay nanasitrana lay demoniaka mofiraina tamin'ny sabotsy dia
inona moa nahatonga an' Jesosy ny teny ilay demoniaka hoe manginy ianao, na ny teny lay devoly tao anatin'lay demoniaka hoe manginy ianao, raha toka ny antsoantso lay demoniaka manao hoe mo mifaninona koa zasy ianao Jesosy, mo andrigana anay sady fa ianao, fa naninony Jesosy nampangina azy. Ny antony voalohany de zao, satria nanapaka ny toritenin'ny Jesosy izy. Hoy ny filazan'ny Marika azy hoe Jesosy de ny toritenin'ny olona tamin'ny fahefana. Eo am-pitoroteny Jesosy dia nitapahany demoniaka ny teny, aloha demoniaka manao hoe mo mifaninona akory zasy ianao. Zany hoe tsy zakan'lay demoniaka ny toritenin'ny Jesosy, tsy zakany lay fampianarana, dia notapahiny lay fampianarana. Ary eo mahatonga atsika manao hoe satriny lay ratsy tsy andre, tsy atakatra ny sitrapon'Andriamanitra ny olona. Hitatsika eo Marika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:10 ndray maka koa Paoly a de nitoroteny, ary teo am-pitoroteny Paoly a de tonga avany lay fanahy mahavaly, fanahy impitona tao am'lay zazavavy kely anankiray, de ny antsoantso nanao hoe mpanompon'Andriamanitra avo indrindry reo a, enoy arao ny teniny fa mpanompon'Andriamanitra avo indrindry reo. Dia Paoly zany nitoroteny, de averimberiny lay zazavavy manana fanahy mahavaly, zay fanahy miverin'ny fiarahamonina fa fanahy tsara, satria fanahy mahavaly zany mahafantatra hoe aiza ny ombonay de mamaly izy, ary aiza le zavatra iveriny de teneny, iza nankaratra an'ity de teneny le fanahy mahavaly, de niverin'ny fiarahamonina fa fanahy tsara. Saingy eo am-pitoriteny Paoly dia mamery tapatapahiny ity fanahy mahavaly ity ny fampianarany. Ary eo am-pampianarany Paoly de netrehitra manao hoe raha fanahan'Andriamanitra no mitoetra ao amin'ity zazavavy ity dia tsy manapatapaka ny toroteny tahaka zany izy, tsy manapatapaka ny fampianarana tahaka zany izy. Dia nroahan'ny Paoly lay devoly tao am'lay fanahy mahavaly, ary dia zay moa natonga lay zazavavy raha aveo dia lasa tonga tsy nanana fanahy mahavaly tsony, satria niala lay fanahy pitona. Lay fanahy pitona moa de lay biby lava piton fatatsika zany, zay no iverin'ny Grika tamin'ny fotoan'andro fa mahay maminany. Dia inona natonga ny Paoly nafantatra, satria nanelingelina azy, zany hoe lay fanahy mahavaly zany de nanao zay tsy ifatohan'ny olona am'lay sitrapon'Andriamanitra. Ary io ry avako malala nanomboka hatrany amin'ny Genesis toko 7, rehefa nitenenin'Andriamanitra hoe zao ny sitrapoko, dia tonga lay menarana ny teny tamin'ny olombelona manao hoe tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra fa izao. Zany hoe tsy zavatra tonga ho azy ao anatin'ny olona ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny ratsy a de ny mahamaiky azy dia ny ampanjavozavo lay sitrapon'Andriamanitra, anakona lay sitrapon'Andriamanitra, anafina lay sitrapon'Andriamanitra, ary ampiditra tebiteby sy tahotra, indrindra ampiditra fisalasalana doute, hoy nareo miteny frantsay, momba ny sitrapon'Andriamanitra. Azany ake ny zavatra hainantsika ankehitriny, ny zavatra rehetra am'izao andro hainantsika zao de zao feno fisalasalana avokoa. Hatria mahatonga atsika manao hoe na ny fisian'Andriamanitra raray dia ampisalasalana, ny zavatra rehetra dia atao hoe relatif avokoa, zany hoe tsisy zavatra absolu tsony. Na ny baiboly ary de zao tsy ken'ny olona hoe marina absolu, tsy marina, Andriamanitra tsy misy, tena fitiavana avy tsy tena fitiavan'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra de zao saika relatif avokoa, zany hoe zavatra mety miova arakaraky ny fitrangan-javatra, miova arakaraky ny fiovan'ny toe-javatra, ary de zao lasa hatramin'ny sitrapon'Andriamanitra avy ara de relatif. Lasa zavatra teny, lasa misalasala ny olona am'sitrapon'Andriamanitra, eny marina ihany zany fa izao, eny anka rehefa feno fisalasalana tahaka zany olona am'sitrapon'Andriamanitra de zao lasa tsy mahazo antoka intsony izy na ny famonjena ary. Raha metra-panontaniana olona ianao na de kristianina zao ary ametrahanao fanontaniana hoe tena azonao antoka ve fa voavonjy ianao, tena azonao antoka ve fa raha sanatria maty anio ianao de ao amin'Andriamanitra, tena azonao antoka ve fa misy ny fiaina mandrakizay hovataninao na de io mpiangona isan'Alahady io ara. De zao betsaka ny manao hoe eny miangona lofo zany angeo iteo an'Andriamanitra zany. Tsy ravako malala, le fanekena vaovao de fanekena mampahazo antoka anao fa voavonjy ianao, fanekena mampahazo antoka aminao fa ao aminao Andriamanitra, ao amintsika Andriamanitra. Zay raha teo ny dikany hoe Krismasy,
zay ny dikany hoe Imanoela, amitsika Andriamanitra, atao anatintsika, momba antsika Andriamanitra. Afaka malala ny akony voalohany fanekem-pihavanana vaovao zany de ny ahatsiarovanao hoe fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra ary ao anatinao Andriamanitra, monina atao anatintsika Andriamanitra. Saingy zao ny vakam-panary avako malala de zao tsy mitsahatra mampisalasala ny olona zany, ampisalasalain'ny vakam-panahy olona tsy ahatoky ny fitiavan'Andriamanitra, ampisalasalain'ny vakam-panahy olona tsy ahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra, ampisalasalain'ny vakam-panahy olona tsy orona amin'ny fifalian'Andriamanitra, ampisalasalain'ny vakam-panahy olona tsy ahatsiaro ny lanitra sy ny fitiavanamana. Afaka malala ny akiny voalohany de zao ny fahatsiarovan'ny olona zany fa lay Andriamanitra de zao miara-monina aminy, tsy hoe mitoka-monina ery amin'ny taberna kely ery tsony, tsy hoe any ivelan'ny olona lay Andriamanitra ka tsy mahafantatra lay maha olona ny olona, fa fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra, miara-monina aminao ny Andriamanitra ary fantatrao ny sitrapony, fantatrao ny momba azy rehetra. O Jesosy tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako, izay mahafantatra de mahafantatra ny raiko. Jesosy efa nampahafantatra atsika ny tenany, nambara ny tenany, hitatsika ny filazantsara de vavolombelona nanatitry maso tantaraina ny momba any Jesosy, tahaky ny fitantarantsika hoe nisy ny zavatra nitranga tamin'ny taona 2020, tamin'ny taona 20 sy ny tahaky zany, de tahaky zany koa tantarany filazantsara azy, nisy teo amin'ny tantarany olombelona zany. Saingy zao tsy mety mino ny olona, misalasala mandrakariva ny olona satria mbola eto am'izao tontolo zao izy, eto mandrakariva le mpakafana. Afaka malala ny akon'ity Jeremia 1:3 de ninonao fa ny Andriamanitra ao tsy lavitra anao zany, lay Jesosy de efa tsy lavitra anao, ao anatinao, ao akaikinao, mahafantatra ny tebotebo, mahafantatra ny fahoriana, mampianatra ny taiza manolokolo, zay lay Andriamanitra. Zay ny akony voalohany dre avako. Fa ny akony faharoa raha teo koa amin'ity ity Jeremia 1:3 ty hoe inona moa ny akony zany hoe fanekena vaovao zany, de zao afaka manatanteraka koa lay sitrapon'Andriamanitra ianao, tsy hoe fantatrao fotsiny, tsy hoe ao anatinao Andriamanitra de mianty anao de omen'Andriamanitra anao zay rehetra ilainao de ampafantarin'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra de fa zao rehefa koa malala atao anatinao Andriamanitra de manome anao herim-panahy afaka anao ny tsara, manome herim-panahy afaka anao le sitrapon'Andriamanitra. Lay fanekem-pihavanana vaovao zany de tsy mampahafantatra atsika an'Andriamanitra fotsiny ihany, fa manome herim-panahy atsika ho fiasana sy ho mpanompon'Andriamanitra, ka mahatonga atsika tsy alaina, tsy avelan'ny fahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ho malaina tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra isika. Rehefa fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra de tsy avelan'izany angatsika isika, tsy avelan'izany emotra isika. Ny tsy fahafantaran'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra nge mampiemotra azy, ny tsy fahafantaran'ny olona ny hevitr'Andriamanitra nge mampangatsika azy. Hatray avako ny adidin'ny fiangonana, ny adidin'ny fiangonana mampahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra, fa ny adidin'ny fiangonana koa de zao mitory ny fahatsaran'Andriamanitra mba hahatonga ny olona hafantatra an'Andriamanitra ka hanana ny herim-panahy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatsika hoe mety efa tsy mifanalavitra sanatria am'izay niaina tao mahobisa tamin'ny fotoan'andro ny ainatsika am'izao andro ankehitriny zao, hoe de tena efa mialoha le fiarahamonina, miaratsy le fiarahamonina, ary ndraindray ara ny zavatra diso indray ny toa marinina, ny manao ny tsara indray ny diso. Mampatsiaro an'ilay ohatra andraisina ny hoe raha mandeha eny amin'ny arabe ianao ka mitondra finday ka soton'ny olona le finday de zao no tenen'ny olona manodidina rehetra manao hoe fa maninona koa moa nefa le finday no entiny ety zany hoe lay olona mitondra an'le finday indray zany ny diso fa tsy lay mpangalatra. Fa inona moa ny anaran'le izy finday, inona ny dikany hoe finday, fitondra fa tsy fanajalina any an-trano. Zany hoe misy fotoana zany ianao mila mitondra an'iny satria misy olona miandry antso avy aminao, na misy olona andrasanao antso, na misy raha tsy maintsy ataonao, de zay ny natonga iny hoe finday, mahadika azy tsara ny teny malagasy. Saingy indrisy
no le fiarahamonina zany de tsy atao hoe finday tsony anaran'iny fa fanajanona ny trano tahaka zany ko raha sina mba mamonjy mariazy ianao ka manao okavina volamena na rojo volamenana tahaka zany dia kasendra mandeha mivoaka ny fiarakodia de misy misitro sanatriny zany de ny olona tonga de mitemana hoe fa maninona koa moa nefa ry anaovana le volamena ampihiny de ao an-trano le zany anaovany olona n'le volamena de atao ininao le izy fa mba amin'ny fotoana mba mety hoe tahaka zany hoe le fiarahamonina zany ny simba de lasa mivadika mihitsy ny fomba fijerin'ny olona zavatra lasa mivadika lasa toy ny manamarina toy ny hoe zavatra tsy mpangalatra ke tsy maintsy misy nahoana no tsy maintsy misy ny mpangalatra na ny hoe ny olona raty saina ke tsy maintsy misy fa nahoana no tsy maintsy misy ny raty saina zavatra tsy voatery hitsy zany fa maninona mitoeraka fa tsy misy fa maninona eto amintsika misy rahako io ny mamarina le teny to mahotrosika to hoe ny olona ngefa mieloha de manoloana ny zany toe zavatra zany mahatonga ny Jeremia eto miteny manao hoe rehefa mahafantatra ny tsara nge isika de manana herim-panahy tokony hanao ny tsara afaka malala betsaka ny olona mahafantatra ny tsara fa tsy manao ny tsara ny mpangalatra de mahafantatra fa mangalatra izy ny mpamono olona de mahafantatra fa mpamono olona izy ny mpandoro tanety de mahafantatra fa tsy mety zany ny mpandainga de mahafantatra fa tsy azo atao zany fa ataony ihany fa nahoana ary satria tsy manana la herim-panahy izy eto ny dikan'le hoe fanekem-pihavanana vaovao de mitovy am'le teneniny Jaona mpanao batisa hitatsika amin'ny filazantsara vazaky ny Jaona manao hoe zao ange izay nandray azy ho Jaona apôstôly de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia hoy ko ny filaza manao hoe fa tsy nomeny Andriamanitra fa naiosa isika fa fanahy mahery hoy Paoly fanahy mahery izay mahatonga atsika manana fahasahina hanao ny tsara afaka malala ao anatin'izany fanekem-pihavanana vaovao zany anao fa tsy olo-kafa-tsy akory tian'Andriamanitra ianao zanak'Andriamanitra ianao de mahatoky fampahafantarin'Andriamanitra anao ny sitrapony eny amin'ny toroteny renao isaky ny alahanteny eny amin'ny tononkira renao isaky ny alahanteny renao zany sitrapon'Andriamanitra zany de izao no izy anaka ampiazo zany tanterao zany omen'Andriamanitra herim-panahy hanao zany ane isika mivavaky sika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fanekem-pihavanana zay vaovao nataonao taon'i Jesosy zanakao ka manana herim-panahy hanao ny tsara zahay rehefa mahafantatra ny sitraponao rehefa mahalala ny sitraponao de omenao herim-panahy hanao ny tsara mangay iaianefo zay tompo raha mijery ny fahalovana raha mijery ny tsy fahatanteranay ko aza fantatra i tompo fa tianao zahay de tsy mitsahatra ny manefy sy mitaiza ary mampahafantatra nay ny sitraponao ianao amin'ny fanahinao aty anatinay de meo herim-panahy zay tompo hanao ny tsara hanao ny sitraponao ary faly hanao zany sitraponao zany de mitoera tompo eo amin'ny tany razanay mitoera amin'ny tokantrano tsirairay avy tao am'izay hanao ny sitraponao tao am'izay hanaraka ny didinao tao am'izao ifaly amin'ny fanarahananao Andriamanitra de mametraka ny fiainana eo am-pelantananao zay tompo mba ho fiainana feno fankatoavana sy fahatahorana anao ary fanatanterahana ny sitraponao ny fiainana isan'andro misaotra Jesosy.